Amkafaliana trano no iaravanantsika ny tokantrandro manaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny TV Plus Madagasikara sy hanasana antsika ihany koa hanaraka izao fotoana ny fampalalam-bao izao izay ny tenako sy ny namantsika fitiavana taoniny no iaraka nolotra izany miaravanao fitiavana. Miravanao Njakandre Mahery miarahaba tomboky vavy sy tomboky lahy manasa antsika hanaraka ny fampalalam-baovao mivantana eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Ity vaovao ity moa izay arantsika mivantana amin'ireo pejinay TV Plus Info sy ny TV Plus Madagasikara ofisialy amin'ny Facebook ary arantsika ihany koa amin'ny canal 003 sy ny canal 206 amin'ny canal Plus. Ireo lohateny mbaovao tapany voalohany ary sy tokony ho ampidirina ao anatin'ny raharaha mahakasika ny Boeing 777 ny zanaky ny filohan'ny Repoblika sy ny fianakaviany ary tsy misy idirany ny filoham-pirenena sy ny Prime Ministra ihany koa. Inona raha iny raha ny nambarany Valérie Ramonjavelo mbola namafisiny fa ny fitsarana no anatanteraka amin'ny fanadihadiana rehetra ahafantarana ny tena tompona antoka marina tamin'ny raharaha. Ao anatin'ny raharaha fiaramanidina Boeing 777 izay hatrany nilaza ny Prime Ministre Christian Tsay androany fa efa tonga eto Madagasikara ny avy ao anivon'ny FBI na ny mpitandro ny filaminana federaly Amerikanina anatanteraka fanadihadiana lalina mahakasika ity raharaha ity. Misy mpandrarava zaringotra amin'ity raharaha ity raha ny voalazany lehibe ny gouvernementa hatrany. Mbola amin'ny lafim-baovao iny hatrany manona ny valitenin'ny filohan'ny antenimieran'Dovolona momba ilay fanontaniana napetraky ny mpanao gazety eny Anosy izay niteraka fihenjanana teo amin'ny filohan'ity andrim-panjakana ity sy ny olavitry ny mpanao gazety Lalatiana Rakotondrazafa izay lory Madagasikara nefa mpanao gazety Antonany Maro ihany koa anolotena no fanelanelanina eo amin'ny rotontan'ny loholona Lalatiana Rakotondrazafa mba ampiravina ny olana raha ny nambarany. Fampizahantany vahiny mahery ny 50 isa no tavela amin'ny commune Anakao Toliara tsy afaka miampita ranomasina nefa tokony hiazo ny seranam-piaramanidiny Toliara omaly sy androany mbola mipetraka ny tsy fahazona mivezivezy an-dranomasina noho ny fiakaran'ny alondrano. Fa araka izany dia mitondra fanampanazavana mikasika ny toy ny fanadihadiana amin'ny raharaha fiaramanidina Boeing 777 ny Prime Ministre Christian Androany. Ao anatin'izay raharaha fiaramanidina Boeing 777 izay dia nilaza ny Prime Ministre Christian Tsay fa efa nigadona eto Madagasikara androany ny avy ao anivon'ny FBI na ny mpitandro ny filaminana federaly Amerikanina anatanteraka fanadihadiana lalina mahakasika ity raharaha ity. Misy mpandraharaha voasaringotra amin'ity raharaha Boeing 777 ity raha ny voalaza ny lehibe ny gouvernementa hatrany. Fanazavana. Isika no nangataka ny fahatongavan'ny FBI eto Madagasikara. Rehefa miteny ny tenako mahakasika an'izany dia izay ny zavatra marina. Tsika malagasy fa ny olona izay miteny fa tsy izany zava-misy dia asehony ny proof fa matoa tonga ny FBI tsika no nangataka azy mba hanao enquête ny antony roa mazava tsara. Ny voalohany aloha sampina amin'ny zavatra maro izay tsy tamaso io raharaha io. Misy olona ohatra zao fanontaniana anankiray izy nanitsika n'ireo avion reo. Misy opérateur zany nanitsika avion reo avy tany Chine natany Jakarta na nakany Cambodge. Izy ny opérateur reo tsy fantatsika zany. Mila enquête mahafantatra zany. Fa indrindrindra zavatra faharoa efa noteniniko zany tsika dia hiady na amin'izay teti-dratsy crime transnationaux rehetrarehetra ampiasan'ny Madagasikara plateforme mba tsy hiverimberena zavatra ohatran'izao tsiny. Izay no efa noteneniko ary mafisiko androany. Ny enquête no sy ny investigation atao no ahafantarana izy daholo ireo rantsamankaika rehetrarehetra nifarinony tamin'izao zavatra zao. Fa ny zavatra tiako apetraka ho an'ny voaka malagasy dia ny fangarahana izay efa nilazaiko tsy maintsy mangarahara antsika amin'izany rehetra zany ary tsy maintsy fantatra vahoaka malagasy ny zava-misy. Misy ireo amin'ny mamoaka vaovao izay manonononona ireo zanaky ny filohan'ny Rajoelina ho voasaringotra amin'ny raharaha fanomezana laharan'ireo Boeing 777
mitondra ny fijeriny mahakasika izany koa ny prime ministra. Mahakasika ny zanaka Andriamatoa Voalohan'ny Repoblika dia miloko tanteraka satria kilalao maloto tsy natao amin'ny firenena. Fomba fazana lainga sy tsaho isan'andro zao tsy mety. Ny hevitra no ampiadiana fa tsy malagasy no ampiadiana. Misy ihany koa ireo mpanao politika mivonitranga misy anakorontanana amin'ny fandraisan'i Madagasikara ny fivoriana tampony SADC. Nambaran'ny prime ministra fa tsy maintsy ho tanteraka ny fivoriana tampony SADC eto amintsika izay voninahim-pirenena iray manontolo. Ny fanatanterahana ny fianambian'ny SADC dia tsy maintsy ho vita io. Ary ny Andriamatoa Voalohan'ny Repoblika, Andriamatoa Andry Rajoelina ho filohan'ny exercice ny SADC. Tsy antsona antsika. Rairay an Madagasikara zany. Rairay voaka malagasy zany. 5 taona ny zoron'ny SADC. Vao zao tsika malagasy no mitondra anjany SADC zany. Rairay antsika zany. Hijanona amin'izay lafin'ny politika izay hatrany isika nanatanteraka fanambarana tao amin'ny page Facebook ny ihany koa ny ministry ny fitanterana teo aloha Valérie Ramonjavelo taoriana ny esorana azy teo amin'ny toerany ny herinandro lasa teo. Tsy tokony ampidirina ao anatin'ny raharaha mikasika ny Boeing 777 ny zanaky ny filohan'ny Repoblika sy ny fianakaviany ary tsy misy idiran'ny filoham-pirenena sy ny prime ministra ihany koa ny raharaha indra nambarany mbola mafisiny fa ny fitsarana no anao ny fanadihadiana rehetra ahafantarana ny tompon'andraikitra marina tamin'ity raharaha ity hoatrany Valérie Ramonjavelo nanaraka ny dingana rehetra tamin'ny fanajana ny fitsipika no nataony nandritra ny fanomezana ny laharana malagasy ireo fiaramanidina raha ny nambanany ary tony ny tenany manoloana ity raharaha ity Rabarjona. Nivoaka tamin'ny fangina ny ministra ny fitanterana teo aloha Valérie Ramonjavelo herinandro aty aoriana ny sorana azy teo amin'ny toerany no ny raharaha fanomezana laharana malagasy ireo fiaramanidina 777 miisa 5 hita tany Iran. Nambarany eo amin'ny page Facebook-ny fa tsy tompon'andraikitra tamin'ny raharaha iny ny filohan'ny Repoblika sy ny prime ministra ary tsy mahafantatra na inona na inona momba raharaha io izy ireo ary tsy tokony ampidirina amin'ity raharaha ity. Mbola nanamafy ihany koa i Valérie Ramonjavelo amin'ny page Facebook-ny fa tsy tokony ho ampidirina amin'ny raharaha io ihany koa ny zanaky filohan'ny Repoblika ary tsy tokony hitarika anonona ny anaran'ny zanaky ny filoha ny fanehoan-kevitra amin'ity raharaha ity. Hatreto ny tenako hoy Valérie Ramonjavelo dia tony manoloana ny zava-mitranga rehetra ary miandry ny ivoan'ny marina rehetra kasika ny raharaha Boeing 777 miisa 5. Nanaraka ny dingana rehetra sy nanaraka ny fitsipika ny fanomezana ireo laharana vonjomaika ho an'ireo fiaramanidina ho hiatrany izy ao anaty fanambarany ary tsy niopefy tamin'ny fanomezana ny laharana sy ny fampiasana ny antotan-taratasy rehetra izy. Makasika ny raharaha-pitsarana dia eo amin'ny fampiasana ny antotan-taratasy osoka hatreto no ifantoha ny fanadihadiana eo anivon'ny fitsarana ary aoka ny fitsarana ho izy no amaritra sy amoaka ny tena tompon'andraikitra marina kasika ity raharaha ity. Tsy misy ny tsy maty manota ary tsy maintsy hivoaka ny marina raha mbola misy ihany ny fitsarana tsy mitanila mikasika ity raharaha ity ho hiatrany Valérie Ramonjavelo teo ampamaranana ny fanambarana teo amin'ny page Facebook. Fa naneo ny heviny mikasika ny valiteny ny filohan'ny anteny Merandolona mahakasika ilay fanontaniana napetraky ny mpanao gazety teny Anosy izay niteraka fianjanana teo amin'ny filohan'ny ity andrim-panjakana ity sy ny olavitry ny mpanao gazety Lalatina Rakotondrazafa izay loholon'ny Madagasikara no efa mpanao gazety antaonany maro ihany koa. Adidin'ny mpanao gazety ny tokony anana fahalalana mahakasika ny fanontaniana apetraka raha ny nambarany. Mbola menjana moa ny tady eo amin'ny rotonta araka ny hita atao amin'ny fanambarana nataony teo anivon'ny olavitry ny mpanao gazety sy ny teo anivon'ny anteny Merandolona an'olon-tena hanao fanalainy lanana eo amin'ny rotonta moa ny lohana Lalatina Rakotondrazafa mba ampiravina ny olana raha ny nambarany. Eliza Herman. Nandrasam-panarabaovao maro ny fanehoan-kevitry ny lohala Lalatina Rakotondrazafa manoloana ny fienjanany tady eo amin'ny filohan'ny anteny Merandolona sy ny olavitry ny mpanao gazety amin'ny mahalolona sy na mpanao gazety azy aman-taonany maro. Marina ny voalaza ny filohan'ny anteny Merandolona fa tsy tokony nisy fisokafana enquête parlementaire raha toa ka efa misy enquête judiciaire misokatra izany dia voarakitra ao anatin'ny andininy amin'ny fitsipika mifeny anteny Merandolona
hoy ny Lola Lalatiana Rakotondrazafy. Adin'ny mpanao gazety ny mahalala izany karazana anjinina izany, mahakasika ny teboka izay tiany ametrahana fanontaniana hoy hatrany ity farany. Tsy tokony ampiteraka fifamaliana kosa nefa ny tsy fahalalany mpanao gazety izany raha nambarany hatrany. Ilaina ihany koa ny fifanajana mba tsy hampisy fifandirana eo amin'ny tompon'andraikitra ametrahana fanontaniana sy ny mpanao gazety mametraka fanontaniana. An'olo tena hanao fanelanelanana eo amin'ny rotonta ny Lola Lalatiana Rakotondrazafy mba hampiravina ny olana raha nambarany tao anatin'ny pejiny. Miantso fitoniana amin'ny andaniny sy ny ankilany ihany koa ity farany ka mba ampitsahatra ny faneho-kevitra mety hiteraka fifampiatsiana. Fanamoaka fanambarana ihany koa ny teo anivon'ny fikambanana ny mpanao gazety vehivavy manoloana nisy tsisy fifankazahoana nateo amin'ny filohan'ny anteny mirandoolona sy ny mpanao gazety nametraka fanontaniana nandritra ny fihaonana teo amin'ny mpanao gazety ny 3 Jolay lasa teo. Fanontaniana tsotra izay mifandraika amin'ny raharaham-pirenena no napetraky ny mpanao gazety nandritra izany fihaonana tamin'ny filohan'ny antemirandolona izany. Fantatry ny mpanao gazety fa afaka mamaly araka ny tokony ho izy ny fanontaniana ny filohan'ny antemirandolona amin'ny maha-parlementaire azy ny fanambarana, fanambaniana sy fanaovana tsinotsinona mpanao gazety anefa no navariny izay samy nanohitohina. Ny mpanao gazety nanatrika ny fihaonana ho hatrany ny fanambarana takin'ny fikambanany mpanao gazety vehivavy ny anaovan'ny mpanao gazety ankalalana ny asany satria efa manana ny traikefany avokoa ny mpanao gazety eny Ankanja. Sorabarjona. Ny fikambanany mpanao gazety vehivavy eto Madagasikara FGM dia manao izao fanambarana izao. Tsy hainay ny angina manoloana ireo tranga marobe izay hita sy tena tsapa fa manambany sy manao tsinotsinona ny mpanao gazety ary manohitohina ny fahalalan'ny mpanao gazety eto Madagasikara. Ny asa sy ny andraikitry ny mpanao gazety dia mikaroka ny vaovao ho ampitaina amin'ny mpiantsehatra isan-tsokajiny mba hampahafantarana ny raharaham-bahoaka sy ny fitantanana ny asa-panjakana. Ny orinasa fanaovan-gazety dia samy manana ny antsoina hoe ligne éditoriale ary ny mpanao gazety dia misafidy ny angle izay fatany fa mifandraika amin'ny ligne éditoriale mifeny gazety izay misy azy io. Zon'ny mpanao gazety feno ny manontany ireo tompon'andraikitra izay manatanteraka ny hetsika hiantsona mpanao gazety raha misy fanontaniana manitikitika azy na ihany koa misy lohahevitra tiany hampahafantarana ny vahoaka malagasy. Tsara ihany koa ny mba hampahafantatra fa manao ny antsoina hoe conférence de rédaction ny mpanao gazety ka mandritra izany no anapahana ireo fanontaniana apetraka amin'ny valandresaka na hetsika hiantsona mpanao gazety. Manana ny tandroasina sy ny fitsipika mifehy azy ny mpanao gazety ka tsy voafeny vola sy fanomezana izay omena azy. Misy ny solony sarandalana omena mpanao gazety fa tsy vidy ny fahanginana sady malalaka ho an'ireo tompon'andraikitra mampiantso mpanao gazety kosa ny manomena tsy io solony sarandalana io. Amin'ny mahery faefatra ny mpanao gazety dia mijoro ho mpanara-maso ny fahefana 3 misy eto amin'ny firenena dia ny fahefana mpanatanteraka na ny pouvoir exécutif, ny fahefana mpanao lalàna na ny pouvoir législatif ary ny fahefam-pitsarana na ny pouvoir judiciaire. Amin'ny vahoaka no manana tamberin'andraikitra ny mpanao gazety fa tsy amin'izy amin'izy. Tsy azo ekena araka izany ny fanaovana tsinotsinona ny mpanao gazety, tsy azo ekena ny fanotonana ny fahalalahana mikaroka vaovao, tsy azo ekena ny herisetra na amin'ny endrika inona na inona ampiarina amin'ny mpanao gazety. Avelao ny mpanao gazety ho ity fanambarana ity hiasa ankalalahana, zony ny mpanara-baovao, ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny kosa no manao ny démenti raha misy ny vaovao everiny fadiso. Ny fikambanany mpanao gazety vehivavy dia manana fiara-miasa amin'ireo sehatra maro ka mahazo tombon-dainy amina karazana fampiofanana, fa ny fikambanany mpanao gazety vehivavy ihany koa dia manana mpikambana vokotra kefa afaka mampiofana ireo tompon'andraikitra ny serasera amin'ireo seha-panjakana sy tsy miankina momba ny fifandraisana amin'ny mpanao gazety na ilay antsoina hoe relation presse. Mpiara-miasa ny mpanao gazety sy ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ka tsisy tombo sy ala ny fikirakirana ny vaovao omena
araka ity fanambarahana nomeno ny fikambanana ny mpanao gazety vehivavy ity taorian'ny tranga teny amin'ny anteny Mirandoolona ny farany herinandro teo. Itodo ho an'ny toliara kosa isika amin'ny ity vaovao ny toekarenina ity mpizahatany vahiny mahery ny 50 isa no tavela ao amin'ny komina Anakao Toliara. Tsy afaka mampita ranomasina nefa tokony hiazo ny fiaramanidina tao Toliara omaly sy androany. Mbola mipetraka ny tsy fahazahoana mivezivezy an-dranomasina noho ny fiakaran'ny andrano ao an-toerana. Isa-maraina nefa dia tony ny ranomasina ka miangavy ny ministeran'ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro ary ny ministeran'ny fizahantany ireo mpandraharaha ao Anakao mba hijery akaiky izao raharaha izao. TV Plus Toliara. Manomboka mihamaro ireo mpizahatany vahiny na mpizahatany anatiny mitsidika ny faritra Atsimandrefana amin'izao raha toka somary ny avitsy izany tatao anatiny enim-bolana voalohany tamin'ity taona 2024 ity. Isan'ireo mahasarika ireo mpizahatany ny mitsidika ireo toerana amin'ny litoraly atsimon'ny Toliara toy ny Anakao, Ambola, Itampolo ary ny Valajavaboahary tsy manapetra sy Nosive ihany koa amin'ny fotoan'ny fandalovan'ny baleine izao. Indraindray nefa dia misedra olana ny eo amin'ny lafin'ny fitaterana indrindra ho an'ireo izay misafidy ny andeha vedety noho ny toetrandro ratsy. Raha ny teto Toliara manokana zao dia ny fahatelo ka hatramin'ny fahadiminy volana Aogositra izao voalaza fa tsy azo vezivezena ny an-dranomasina noho ny mety fiakarany an-drano. Raha ny zavatra hita amin'izao anefa dia isa-maraina dia tony rano ka tokony afaka hiampitana raha nambaran'ireo mpitatitra. Tout se passe très bien depuis 15 ans, mais en pleine saison, on rencontre des problèmes parce qu'on nous interdit de naviguer avec des conditions qui ne sont pas justifiées. Nos bateaux ont été construits à Nosibe avec un cahier des charges pour pouvoir naviguer sur la zone côtière de Tuléar. Et donc ils sont parfaitement adaptés à la navigation et on nous empêche de naviguer pour des petites houles ou du vent qui ne nécessite pas un arrêt de navigation. Donc je suis très inquiet sur la saison touristique 2025. Tous les hôteliers du Sud ont la même inquiétude. Le maire, le Fukutam, d'Anakao, d'Amboula, etc. sont tous solidaires. Et on a déjà perdu les agences parce qu'il y a des interdictions non justifiées. Et donc, tout va bien, sauf qu'on a des interdictions non justifiées. À part ça, tout va bien. Betsaka amin'ireo mpizahatany araka izany ho diso fanantenana ary lasa tsy matoky intsony ireo mpikarakara fivahinianana. Ahina hitondra rivotra ratsy ho an'ny tontolon'ny fizahantany aty Anakao sy amin'ny litoraly atsimon'ny Toliara izao raharaha izao. Notrindrin'izy ireo fa manaiky ny fanampahan-kevitra sy ny fandaminana izy ireo kanefa kosa rehefa misy ny fotoana mahatsara ny toetrandro toy ny Saimaraina dia tokony hisy ny fahafahana manao ny asa fitaterana. Le izy aloha tena miteraka problème be aminay amina resaka client mihitsy ilay satria deux fois lasa zay lasa simba ao anatin'le asanay le za ohatra zany la satria manimba anay aminay satria izy zany lasa mandainga amin'le olona hoe zay ny tsy te andefany zareo iny tsy te hanompitany zareo le izy tsy avy ety aminay fa zay no mahazo taratasy avy amin'ny anay fa tsy mantsisy transfert nefa ny avela izy tsara le andro. Normalement zany tokony hoe rehefa mba si possible afaka mandeha le client tokony alefa foana satria même zay tonga eto raha hoe tonga eto zany tena efa hitany hoe izy kosa ve vagy efa tena tsy afaka andehanana dia maafaka izy ziny fa afaka hitana client ohatr'izao le vagy fa le tena hoe mandeha hoe iny ianao mandeha nefa na ve tsisy vagy kory le zany tsaratsara kokoa zany hoe tena mba hoe ajerena tsara zany mba afaka rehetra afaka mandeha ihany rehetra na ohatr'izao na amin'ny roatra zany. Mbola hijanona amin'ny tapany atsimon'ny nosy ny atrany isika mbola sibatry ny tsy fanjari-tsakafo mahery vaika atrany ny mponina maro amin'ny tapany atsimon'ny nosy raha nitatry ny fandaran'asa amin'ny firenena mikambana ho an'ny sakafo na ny PAM.
Voamaika mitera-doza ho an'ny mponina ny loza voajanahary miseho any an-toerana toy ny fianaky ny Andiambalala hoy ny fanazavan'ny PAM namodika ny voly sy ny vokatra maro izany ary voamaika nampahazovana ihany koa ny tsy fanjarian-tsakafo hoatrany fanazavana ho fanampiana ny mponina any amin'ireo toerana tena vomafy amin'ny tsy fanjarian-tsakafo dia nanotrika daty 2017 taona ho tsinjaraina amin'ireo toerana marefo ara-tsakafo sy amatsiana ny toeram-pisakafoanana any an-tsekoly any amin'ireo toerana ireo i Arabia Saoudite any Trararaso omekarana avitsonina. Voamaika mihamafy hatrany ny vokatry ny fiovavan'ny toetrandro amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Mbola mitana ny larina voalohany amin'ireo misedra ireo voka-dratsy toy ny Haitany sy ny loza voajanahary samihafa toy ny Andiambalala sy ny Rivodoza, ny tapany atsimon'ny Nosy. Antony mahabetsaka ireo mponina ianjadiany tsy fanjarian-tsakafo any an-toerana raha nambarany solotena maharitry ny fandaharan'asa ny firenena mikambana ho an'ny sakafo na ny PAM. Manoloana ny tsy fanjarian-tsakafo miatra amin'ireo mponina nanome daty milanja 570 taona androany i Arabia Saoudite. Ce sont des dates que nous allons donc distribuer dans les communautés vulnérables. Donc, premièrement, c'est une donation pour une assistance humanitaire, donc surtout les communautés très vulnérables en situation d'insécurité alimentaire. Et une autre partie sera donc distribuée dans des écoles comme partie de l'alimentation scolaire, qui est aussi le programme donc mis en place par le PAM avec le gouvernement du Madagascar. Et donc là, justement, c'est aussi des écoles dans des communautés où il y a de l'insécurité alimentaire et c'est comme ça qu'on choisit les bénéficiaires. Ahitana otrikaina mitondra hery ilain'ny vatana ity voankazo ity, antony tsinjarana azy amin'ireo mponina lasibatra ny tsy fanjarian-tsakafo sady amatsiana ny toeram-pisakafoana an-tsekoly. Amatsiana ny toeram-pisakafoana an-tsekoly ny 720 taona amin'io daty io raha toa ka entina miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika mahazo ny mponina ny ambiny. Distrikan'ny Ikongo indray isika ho fiatrehana ny tazomoka sy ny tsy fanjarian-tsakafo ao an-toerana dia commune 10 no natanterahana ny tosika avonjy aina ho fandraisana tanana ireo ankohona na marefo voakasika zany. Ny tosika vonjyaina dia fandaharan'asa fiahina ny mpiarabelona ao anatin'ny amehana tafiditra ao anatin'ny tetikasa aratonaina izay rindra ny ministera ny mponina sy ny firaisankina tanterahan'ny FID ary vatsy ny banky sampirenena andray vatsy arabola indromiatona mitetina roalina sy rahetsy ariary isaky ny mandray ireo ankohonana marefo voatsonga amin'izany araka ny masotsivana ny volana aogositra sy septambra no isitrahan'ireo mpisiraka ny tosika vonjyaina tafiditra anatin'ny ezaka iarahan'ny fanjakana sy ny mpiaramonibonantoka ho fanarenana aingana ny vondro mpiaramonina voakasiky ny vonina sy ny fanamafisana ny fiahina ara-tsosialy eny fotony ity ezika ity mitaritra ny vaovao Paulin Kotaoso TV+ mananjary. Sy ampy ny fempiena aza resaka tosha vao hita vola hy sabona dia nazary miverimberiny le tazo dia nazary simba ny raiky hanaby le raha tokony tsy haniny io aty hanaby tamina ravin-draha traka sy manjarinjary aby ravi-traka-ndraha sisy menaka amin'io dia vola ofena amin'ny hôpitaly sisy aby betsaka ireo vahoaka reo marary dia sy betsaka zany sy mahazo hôpitaly sy mampandeha hôpitaly injareo dia noho ny fahasaragnana arabola satria mafy ny fiainana aminay ato. Ho fanohanana azy ireo ary mba ho afaka misoroka sy miatrika ny tazomoka sy ny tsy fanjarian-tsakafo dia tanterahana atao amin'ny distrikan'ny Ikongo ny tosika vonjyaina izay isan'ny fandraisana andraikitra aingana sy fohy-ezaka ataon'ny gouvernementa malagasy. Ny tosika vonjyaina dia fandaharan'asa fiainan'ny mpiarabelona ao anatin'ny amehana tafiditra anatin'ny tetikasa aratonaina izay rindra ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina tanterahany FID ary vatsiny banky irasam-pirenena. Maro ihany koa rehefa zavatra nataon'ny fanjakana na tany amin'ny présidence na ny CPGI na ny avy amin'ny BRC maro tsy voatanisa ireo fanomezana efa azo le district ka ankehitriny tonga indray zany ty tosika vonjyaina ty araka ny fanjakana dia isorana be dia be zany satria tondra zavatsoa
mihitsy manatera fa ho resy tanteraka mihitsy le tazo aorinan'izao. Hoentina nasarana ro fari-piainan'ny vahoaka izany atosika vonjy aina izany ary hoentina narenana ihany koa amin'izany lafiny sy fanjaria sakafo izany ka dia manentana sika vahoaka rehetrarehetra ny tenako hoe mba hampiasao amin'ny tokony ho izy izany vola fanampiana izay omena sika izany. Ankoatra izay hoentina manamafy izany fahafahan'ireo ankonana miatrika izany misy ny hetsika fanentanana sy fanabeazana toy ny fampahafantarana momba ny fiarovana amin'ny tazomoka, ny sakafo mahasalama sy mirindra, ny fampianarana ny ankizy ary ny fahadiovana. Andendray resika izao anaraka ny resabe ao anatin'ny ny vaovao niteraka resabe tao anatin'ny tambazotra antserasera tamin'ny ity androany ity. Ny pejy Rodi Jupiter mampafantatra zandary mamo nitifitra zaza tsy ampitony. Zandary rola mamo no ampangan'ny fokon'olona nitifitra zaza tsy ampitony tao Marivato. Marivato raiky amin'ny 3 Jolay 2024 nisy hoandoza nampivarahotsana sy matsiravina atao amin'ny commune Marivato, district Andilamena, ny harivan'ny alakamisy raiky amin'ny 3 Jolay lasa teo. Tovolahy iray mbola tanora izay mbola tsy ampitony ary anisan'ny tovolahy tsara laza sy endreo an-tanàna no maty voatifitra. Araka ny loharanom-baovao voarainay dia toy izao ny zava-niseho. Nisy zandary roa nisotro toaka rehefa niakatrakatra ny dozin'ny alkôly dia nilavaniny tamin'izay sendra ny fanatritava tamin'izy ireo. Ka sendra nyity tovolahy iray ity izay no ampangain'izy ireo nandratra olona nitondra kodiaran-droa. Niamafy ny famaliana ka notefahan'ireo mpitandro ny filaminana te-amaina sy nodakain'izy ireo ity farany. Aniriny nandositra nitsoka. Narahin'ireo zandary ilay tovolahy nandositra. Tsy tapitapitra izay dia nisy feom-basy avy any amin'ny krihitrala izay nantosiran'ilay tovolahy. Taitra avokoa ny vahoaka ary niverina avy any anaty krihitrala ireo zandary roalahy ireo ka dia niverina nisotro teo amin'ilay toerana nisotrony ihany. Ary voambara fa nanampy ny alkôla nosotrony toy ny hoe tsy nisy na inona niseho. Nanomboka teo dia nanjavona tsity ilay tovolahy ka nanomboka nikaroka ny fokon'olona sy ny fianakaviany. Nisy sabotsy 2 Aogositra dia nisy zaza iray nandeha naka kitay ary io no nahita razana nafenina anaty krihitrala. Vao marina avy hatrany fa ilay tovolahy nanjavona no hita faty. Ankoatra ny faty ny hita dia tsapa ihany koa fa nanjavona tsy tao ihany koa ny volany rehetra sy ny findainy ary ny avy hatrany'ireo zandary ny rehetra. Ho an'ireo voatanisa ambonin'ireo dia tsy miala amin'ireo mpitandro ny filaminan'ireo ny fiampiangana apetraky ny mponiny. Ny pejy TV Plus Info mampafantatra Toliara fanafiana amin'ny Tampediny nafatesan'olona tao KMBO. Fanafiana mahery vaika no niseho tao amin'ny fokontany KMBO. Toliara renivohitra ny alatsinainy maraina tokony tamin'ny Ray ora. Jiolahy miisa 12 mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika nanafika toeram-pivarotana iray ka namozana ain'olona. Maty tsy tradrany voatifitra teo atoerana ilay iray mpianakaviana tompon'ny fivarotana. Raha mbola manaraka fitsaboana any amin'ny hopitaly kosa ny vadiny vono ny daroka baraminina nataon'ireo olon-dratsy. Tombana no mahery ny 3 tapitrisa ariary ny vola lasan'ireo jiolahy. Ankoatr'ireo entana samihafa no baboin'izy ireo nandritra ity fanafiana ity. Ny pejy Rado Jery mampafantatra ho anareo izay ho any manambato dia toy izao no matapaka ny lalana. Tsy ho afaka eo mihitsy ny fiaranao raha tsy vita io. Ny pejy TV Plus Info mampafantatra Ambanja olona misy 13 menada saika ondrana tsokosoko ho any amin'ny Nosy Mayotte ny raika amin'ny 3 Jolay 2024 lasa teo. Nitratehaka ny zandary mari-pirenena Ambanja 10 vehivavy ary 4 amin'izy ireo dia zaza tsy ampitony. Atolotra amin'ny fampanoavana rampitso izy ireo. Ny pejy TV Plus Info mampafantatra commune Betsinjaka Toliara faharoa mitaraina noho ny fisian'ny fofona maimbo mivoaka avy amin'ny toerana fitobian'ny entana iray ao amin'ny fokontany Ankilimarivahitsy ireo mponina. Manasa antsika kosa izao naraka ireo vaovao tapatapany.
Raim-pianakaviana iray no maty notifirin'ireo jolay tao an-tranony sady toeram-pivarotany ao Akembe Toliara androany tokony tamin'ny 2 ora maraina. Miisa 12 ireto jolay nanao ny fanafiana ary mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny basy sy zava-maranitra ihany koa raha nambaran'ireo voatafika. Vola mitentina 3 tapitrisa ariary mahery no lasan'ireo jolahy miaraka amin'ny entana tao amin'ilay toeram-pivarotana. Naratra mafy kosa ilay renim-pianakaviana ka efa manaraka fitsaboana amin'izao. Ireo ankizy anankiroa kosa tsy nokasian'ireo jolahy ankoatra ireo tanora roa lahy izay nofatronan'ireo jolahy toaka nandritra ny fanafiana araka izao fitantara izao. Zahay mbo matory nahody amizay monto vizivizy nahody monto vizivizy io kay nahody monto fa vangoezo zahay amizay ny miroro alanos to de timba to de ranjer mamofana timba zahay to de afetanay fa ny fetanay basy miseranay to anay tsy mahazo mihetsika reny lana tsy mihetsika voativy farany tsy mafikofi nahody eo fofinozy ny tsipika amizay nahody to nahody ny tsipika andeha zay nalanozy toko hoe nafanozy nafanjambavanay to ny feno zay sentsena to zahay ao le ny mamo rosy toke tsy alay to kay to sembos amizay ay ko sono zala place misy zalanareo fa zahay sambaranareo maty na zay sone tsy hainay ta place misy zalanay zao mahijalana fa zahay zany tsy hoe raha va andeha nos nitsy dogana roa serenos madamo yo tinokotsonos baramino ambi timbatoany vo dafa nozone na madamo di vok nzay na hodom zay ny volanay tsy no de mal zay sone tsy afaka zay sinate to manday basa ro tsy afaka ifo zay tsy tanay fe farna amzay ny tingatinga re mvaravano ire mvaravano laraki boke na tosi to de tsy niazo ny basy na hasotala raiky hitany fam koko amzay to de alan to de tifsana raiga hore de vona hodo to le petit Zuzi efatra ny atakanay titia le 10 tansano le telo mundo sam manday basy tafamarony tsaraika manday basy baby manday kilaka avao raiky pistolet maro le raiky avao manday meso raiky tsy manisy kalgotsy manisy ranger fa amizao manday meso manday kalaka manday kilaka raiky nitifsina mona hodo tsisy haino manisy kagoly aby zozy manisy fermé raiky avao tsy fermé fa tsy arinay tare nahazo jala zany nahazo jala maro jala ao telefononay lasany abiaby trantsano nakintsy tsy raha amontany re hitanay amontany fa zay ny botsy nandeha alory misy tobily velo tany renay misy tobily velo nandeha tobily zany izy Anangany alakamisy 7 aogositra i Mustafa izay atleta malagasy solitena Afrika sy ireo delegaciona miaraka aminy hiatrika ny fiadiana ny amboara maneran-tany ho an'ny taranja kickboxing tanterahana any Chine na ny World Game izay manomboka ny folatra amin'ny 14 aogositra 2024 eo amin'ny sokajin-danja 13 faingo-5 kilao sokajy senior no andraisany anjara efa vonona tanteraka amin'ny fiatrehana ity fananana iraisana pirenena goavana ity izy. Ny fiomaniny aloha somary mafimafy fa tsy mora zany manao lelao iraisam-pirenena zany anikotrana zany isan'andro maraina sy hariva atao maraina fizika de teknika ny hariva. Hatreto mbola tsy nahazo fanampiana izy ireo saingy kosa ireo mpanohana sy ny malala-tanana no nanampy amin'ny rehetra indrindra ny tapakilina na fiaramanidina ho azy sy ny mpanazatra. Nampanantena nefa izy ireo fa hitondra vokatra tsara satria Mustafa dia isan'ireo vao nahazo tompon-daka ny Afrika tao Afrika Atsimo ka nahafahany niatrika ity fiadiana ny amboara maneran-tany ity. Izy ity dia toy ny champion d'Afrique izay natao tamin'ny heritaona ary voafidy isolo tena sika izy zany amin'io combat zay tena avo dia avo izay mbola ity moa zany sika voafandraisika anjara voalohany indrindra amin'ny lalao toy izao ka antenaina ahitana vokatra tsara amin'ity indray mitoka ity satria raha malala fa i Sara Mustafa dia hatramin'izay tena hitantsika vokatra tsara foana zay compétition nandraisany anjara.
eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa indray taranja baolina kitra nanao ady sala ohatra nanoloana ny Mauritanie omaly ny Barea ny Madagasikara niatrika ny Tchad sahirana ny Barea tao anatin'ny lalao satria ny lalao folo nanomboka teo amin'ny minitra fa 7 no ny karatra mavo indromy ataona azon'ny Daxana izany aza nefa nafapo ihany hoy ny mpanazatra ny vokatra satria isa ray no azo na tsy nahazo fandresena azy ny lalao amin'ny sabotsy ho avy izao araka izany no amaritra ny hoavy ny Barea ao anatiny ity tranona ity. Romi Armanana. Sala ohatrany lalao voalohany fandonan'ny Barea tamin'ny Mauritanie omaly tao amin'ny kianja Benjamin Mkapa Dar es Salaam Tanzania. Raha iverenana ny lalao dia somary tsy tafiditra teny am-piandohana ny mpilalao malagasy ary saikan'ny Mauritanie no nahita fanafiana. Sahirana ihany koa ny Barea rehefa nahazo karatra mena ny Dax teo amin'ny minitra 7 ka voatery ny lalao folo malagasy nanomboka teo. Tsy maintsy nanova-paikady ny mpanazatra Roro atao anatin'ny fizara-potoana faharoa mba hamenona ny fahabangan'ny mpilalaony. Zava-dehibe ny tsy nafidiram-baolina atao anatin'ny lalao eny io ny mpanazatra satria sarotra tokoa ny mpilalao folo eny ambony kianja. Enjana na ho anay tatỳ amin'ny tournante na ho an'ny mpilalao satria 40 minutes tsika iny nahazo carton rouge Dax. Ny tena marina dia efa niomana ny an'olo zay satria nandefa mampisoanao échauffement zay le effet de match iny dia nahazo carton rouge iny izy dia tsy maintsy nanova niova daholo zany ny taktika rehetra ny zavatra rehetra natao izorana pelebely boekely niezaka nitazona tena tsy moramora ny intensité-ny match iny niezaka nitazona ny erosotra na zany ary misy baolina matitsika ihany to fa ozo le izy dia misy saika afaka ihany tsika fa niezaka zana. Maro ny fanafihana saika matin'ny Mauritanie tamin'ity lalao ity saingy raha navitra trano ny Barea mpiandry tsatokazo ary Toldo ihany koa no voasotro mpilalao mendrika indrindra nandritry ny lalao. Lesika be da be zava-tsaraina koa mbola bebe ngamba ho travany entraînement fa nahazo tena ha dia zakany maximum mandray satria efa adversaire hafa ndray io Tanzania fa tsy mitovy amin'ny adversaire ity. Ny lalao amin'ny sabotsy 9 aogositra 2024 izao izay ionana amin'ny Tanzania mpampiatrano araka izany no hamaritra ny mety ho lalana ho diavin'ny Barea ny Madagasikara amin'ity fifaninanana ity izay tsy misy safidy ankoatra ny fandresena ny tanjona ao antsika malagasy satria isa ray no azo atreto. Amin'ny fanatanjahantena izay hatrany no tanterana androany teny amin'ny kianja annexe stade Barea Mahamasina ny éco tournoi solidaire de football U15 izay karakarain'ny SOS Kake Cup 2024 entina hitandrovana ny tontolo iainana indrindra ireo sokatra avy eto Madagasikara izay manomboka lantamingana ity hetsika ity aritra 2 andro ny hetsika ary eo ambany 5 minitra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjavy tahina rakoto malala Tsiori Maefa. Zavatra tsangandroany zany dia resaka éco tournoi solidaire zany misy kilalao ataon'ny tanorantsika zany baolina kitra entina zany anetanana ny tanora sy ny olon-drehetra amin'ny fiarovana ny sokatra zany satria natao hoe SOS Sokake Cup 2025 mba ahafahantsika zany mahafantatra bebe kokoa misy kokoa ny mahazava-dehibe ny zavabaritsika indrindra moa zany sokatra ary io dia harem-pirenena malagasy izay hita fa atahoran'olo antamingana ny fisiany zavatra ohatran' izao dia ahafahantsika zany miara-metana sika malagasy rehetrarehetra fa bibitsika io ary fitsika tokony vatsika ny vahiny raha zany tonga aty mihazakazaka manampy antsika amin'ny fiarovana indrindra rovan'ny vaikadonia isorana manokana eto zany satria nametana ny zany ahafahana hiaraka amintsika hiaro amin'ity zavatra ny lalàna izay manantsika ary enjana tokoa misy figadrana misy lamandy aloha izay vola be fa godragodra izy tao aloha tao fa amin'izao fotoana izao kosa efa niezaka amin'ny ministère ary zay mbola hisoraka amin'ny ministère misy ny fiara-misy amin'ny ministère zany sy ny ohatranay fikambanana tony manoloana an'izay hoe fampiarana ny lalàna mitranga mahakasika ny sokatra eto amintsika izay dia efa hitantsika eny amin'ny tambazotra rehetra eny hoe misy ny sokatra voahondrana avy ary misy ny tratra manondrana
dia ao anatin'izay no nanampianay ny salamandre nature ray tanana zany zay ny karakaran'ity hetsika ity mba ho fanentanana an'izay olona mpisehatra rehetrarehetra. Vao mahakasika ny toetrandro kosa isy fidinana ny maripana ambony indrindra ny fiandohan'ity herinandro ity raha ny fampitambavao amin'ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Manodidina ny aotra hatramin'ny 9 degré celsius ny maripana ny maraina ary eo anelanelana ny 10 hatramin'ny 13 degré celsius kosa ny tolakandro. Iverina hiakatra miandalana izany maripana izany manomboka ny alarbi ho avy izao. Miangavy mpampiasa lalana mba hitandrina hatrany ary anena ny faingana mpandehany amin'ny rehefa eo amin'ny zavona ny fobe famantarana ny toetrandro ho an'ireo izay mandeha eny amin'ny lalam-pirenena moa izany. Manentana ny rehetra ihany koa izy ireo mba anao mafana sy isotrano mafana rehefa midina ny maripana. Nanamafy ireo mpitsambo fa misy ny fitandremana ara-pahasalamana tokony hoarana isoroana ireo karazana aretina mitranga amin'izao vanim-potoana mangatsika izao. Mika Randebolaza ary Fidy Rakotomanalina. Mbola itony atsika rapitso raha ny fampitambavao avy amin'ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Ny tsioka ny varatra azatony no andrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny raha ny vina mandritra ity herinandro ity. Alefaka kosa zany rehefa amin'ny fisasahan'ny herinandro. Misy ny fampitandremana mikasika ny alondrano sy ny amafin'ny rivotra amin'ireo morontsiraka maromaro. Anorana miatoato any Sava Ambatsoa ary Analanjorofo. Hitatra any amin'ny morontsiraka afovoany Atsinanana sy Atsimo Atsinanana Nosy zany ny faran'ny herinandro. Andraona na anjombona mety arahana herika manify indraindray ho an'ny elany Atsinanan'ny afovoantany. Ny alatsinainy sy ny talata, iverina ho maina kosa manomboka ny alarbi izay lohavana zavona ny voamaraina. Ho maina ny andro amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra hafa, isy fidinana ny maripana ambony indrindra ny fiandohan'ny herinandro. Iverina hiakatra miandalana kosa izany manomboka ny alarbi manodidina ny 4.9 degré celsius ny maripana, ny maraina reo anelanelan'ny 5.10 hatramin'ny 4.30 degré celsius ny tolakandro. Manentana ny rehetra ihany koa izy ireo mba hanao mafana sy isotro rano mafana rehefa midina ny maripana. Mafy ireo mpitsabo fa misy ny fitandremana ara-pahasalamana tokony arahina isoan'ireo aretina mitranga amin'izao vanim-potoana mangatsika izao. Fitandremana moa zany dia mazava ho azy fa hoe ny tokony hitondrana akanjo mafana satria ny andro mangatsika. Raha ohatra ny fitafiana ka maromaro sosona, tanina foantsika ampiasa vatana. Na ny ditongotra ohatra dia efa tena tsara, dia tanina no ditongotra arak'izay vita, arakaraky ny taona, arakaraky ny fahazarana sy arakaraky ny fahasalamana. Ny fahatelo dia ny trano tsy tokony mihibokiboka mihitsy ny trano zao fa tonga dia mampikoaka ny trano mihibokiboka, tokony ho azon'ny andro sy ho azon'ny rivotra ny trano. Ny sakafo tokony ho ara-pahasalamana, maro loko izy tsika zay, maro karazana dikan'izany. Fa somary tsindriana manokana ny voankazo, ny anamaisy na legioma, resaka foana mantareny karazany maromaro isan'andro satria ireo no mampiakatra ny hery fiarovantsika. Iverina hiakatra miandalana kosa amin'ny maripana manomboka ny alarbi raha ny fampitambavao avy amin'ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Manambahiny isika eto amin'ny sampana fampalambavao amin'izao takariva izao dia Andriamatoma miko avy eo commercial avy eo anivon'ny Canal Plus Store Analakely. Miarabanao tompoko? Miarabantsika tompoko, dia miaraba ihany koa ny technicien. Ya, ny makasika an'ilay mise à jour angamba aloha no antonitsika makasika an'ilay décodeur zany ahafahana mandrindra ny fandraisany isan-tokantrano ny fandarana eo anivon'ny Canal Plus. Eny tompoko, nisy fiovana kely tokoa ny numérotation ny chaîne ny Canal Plus tatao ato, nikorotana kely ozy izy ny client Canal Plus fa saingy fanatsarana izy io any amin'ny Canal Plus. Ie, ho an'izay olona zany ka mbola tsy mise à jour tsara ny décodeur ny amin'izao dia somary atsidiko kely fotsiny angamba ny hoe atao mise à jour le izy fa tokony efa manomboka any amin'ny 1 hatrany amin'ny manomboka 1 zany ny canal gasy rehetra. Zany hoe manao menu ianao dia manao midina kely dia ma TV dia réglage décodeur dia réinstallation dia arahana fotsiny le numérotation eo iny. Arahana fotsiny le chargement iny zany dia mahita pays Madagascar dia misy deuxième chargement avy eo
dia vita le izy zay vetivety zay fotsiny fanaovana an'izy iny dia ajour le décoderanao eny tompoko. Dia zay le mahatonga ny hoe TV plus 003 dia TV plus 206 mahita n'ity t-shirt anao ty hoe Netflix débarque dans Canal plus mahaliana ny olona zany hoe hijery Netflix izany ao anatin'ny Canal plus ahoana no atao raha te hahazo Netflix. Netflix io tolotra iarahana amin'ny Canal plus izy io zany hoe ny abonné amin'ny Canal plus rehetra dia afaka misitraka avokoa an'izy io zany hoe hatrany amin'ny tolotra access ka hatrany amin'ny tolotra to canal dia afaka misitraka an'izy io avokoa. Ho an'ny tolotra zany access évasion access plus dia 20 000 ariary izy io 20 000 ariary zany dia afaka misitraka an'izy io fa singaniko manokana kosa ho an'ny tolotra to canal ho an'ny tolotra to canal izy io dia efa ao anatin'ilay 130 000 ariary izy zany fa sady misy an'le DSTV le hijerena le Champions League sy ny karazany reny ao anatin'izy io le miteny anglais iny dia efa azahoana ihany koa Netflix ataontsika hoe efa inclus ao anatin'ilay 130 000 ariary zany. Ya mazava fa ankoatran'ilay tolotra Netflix dia mbola misy tolotra ihany koa manareo ny Zuma valo. Manana tolotra ihany koa zay ny Zuma izay efa tsidika eto ihany na dia mbola tsy tena azo mbola tantaraina loatra raha satria nahoana satria nahoana ozy izy io tolotra amin'ny Zuma io zany dia misy tena tolotra manokana mihitsy ho an'ny olona manao souscription sy ho an'ny olona rehetra izay manao réabonnement tena tolotra izy io Canal Plus Store ao Analakely ny anao an'izy io tena mino koa fa ahafapo anareo io tolotra ataonay io raha ohatra zany ka misy fanazavana fanampiny tena tiandry zareo tian'ny client zany ho anontaniana dia miantso anahy directement ankambany azo atao dia tonga dia azavaiko tanteraka ao mihitsy n'ilay tolotra mamiko 034 42 276 08 azo atsoina foana tompoko amin'ny fotoana rehetra averiko kely le izy mamiko 034 42 276 08 eny tompoko. Isaorana be da be ianao nitondra izay fanazavana izay tamin'ity takariva ity tolotra izay anisan'ny mafaly ny mpanaraka ny Canal plus. Mankasitraka anareo mianadahy tompoko nandray. Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana kosa indray lahara-pahamehana ho an'ny fondation RTL Africa sy ny RTL Madagascar ho an'ny 5 taona manaraka ny fampiroboroboana ny fanabeazana sy ny fahafahan'ny mpianatra misitraka internet omena vahana ao anatin'ny tetikasana ny fianakaviana sahirana ho an'ny eto Madagascar manokana ohatra hiara hiasa amin'ny université sy ny sekolim-panjakana ny RTL Madagascar ahafahana manatanteraka io tetikasa io eto an-toerana. Iantra Ralalarisoa Omega Misy any amin'ny firenena 440 ny Fondation RTL Africa misehatra amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toe-karenina anatin'ny kontinanta afrikanina ihany koa ny fikambanana. Tanjo napetraka ny Fondation RTL Africa ny anatsarana ny fiainan'ny afrikanina folo tapitrisa hatramin'ny taona 2012. Sehatra 4 lehibe no iasan'ny fikambanana mba hisian'ny vokatsoa maharitra sy azo tsapahitanana amin'ireo asa tanterahiny. Eo ny fahafahan'ny rehetra miditra amin'ny tolotra ara-bola na ny antsoina hoe inclusion financière. Lahara-pahamehana ihany koa ny fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana, ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fahafahana miditra amin'ny tolotra nomerika. Ho an'ny 5 taona manaraka indray, ataon'ny Fondation RTL Africa lahara-pahamehana manokana ny fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana sy ny fisitrahana ny teknôlôjia vaovao an'ny tanora sy ny ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana. Ho an'ny eto Madagasikara manokana, hiara-hiasa amin'ny université sy ny sekolim-panjakana RTL ahafahana manatanteraka ireo viana ireo. Mitentina 750 tapitrisa dolara ity tetikasa ity ary nahafahana nampisitraka sekoly 770 isa tolotra internet. Sekoly malagasy 720 isa sy mpianatra 1,500 isa ary mpanabe 300 no nahazo tolotra internet amin'ny alalan'io fiaraha-miasa io.
eo amin'ny sehatra ny zavakanto eto Madagasikara iza tokoa no tsy mahalala ny popy tao anatiny izay 12 taona ny rany izay nandrotsirotsy taranaka ny fandimby maro izy na ireo zokonjokony na ireo tanora mbola mianatra tonga nanatrika aniseho omaly tao Mahamasina dia samy niarana hita na namerina nahita indray ny akanto ny irany na eo amin'ny gadona izany na eo amin'ny tonony izay mifono anatra mamerimberin-daina. Na asondriana na atamana nandresy lahatra ireo mpijery nameno ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena tao Mahamasina raha niseho natolotra hipopy ho an'ireo mpankafy azy omaly 3 aogositra 2024 iny. Nofoazon'ny popy ireo hira tsy dia fanao ny firy ary hainy tsara ny nampifoindray ny fitiavan'ny mpanatrika ireo hira ireo ka dia tsy niambahamba ny aran'retona ny tononkira sy ny aran'andia ny lapan'ny kolontsaina iray manontolo. Nisy ny fampiaraham-peo tamin'ireo mpanakanto fantadaza toa ny Stefanie, Nani, Léonie sy Arimbola. Malalan'izay ary ihany koa i Denise izay nanome tsirony hafa sy antra miavaka tanteraka ireo hira ny popy efa tsy zoviana. Efapolo taona ny irana ny mpanakanto popy saingy mbola vitany hatrany ny manavao ny sehony ary hita raha tamin'ny rindrakira natolony tao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena tao Mahamasina omaliny fa tena mbola betsaka no azon'ny popy zaraina sy omenantsika malagasy raha ny talenta ananany eo amin'ny sehatry ny kanto. Fa totosany herinandro teo tao Toamasina ny Zakabe andia ny fahefatry ny Fivapova Bizaka maherin'ny 3 arivo avy amin'ny faritra manerana ny nosy no tonga tao antoerana nandritrireo fotoana ireo ihany koa no nanapahana fa any Mahajanga indray ny andian'ny fahadimby izay ho tanterana afaka 3 taona. Fanazavana. Mpizaka maherin'ny 3 arivo avy amin'ny faritra manerana ny nosy no tonga tao Toamasina nanatontosan'ny Zakabe Fivapova. Ny filarambe manerina ny tanàna no nanokafan'ireo mpizaika ny hetsika izay nampisehoana ny fiavian'izy ireo manerina ny nosy. Ankoatry ny fampiratiana maro dia tao anatin'ny fivoriam-be no nitondran-dramatoa Faniry Rakotoarimanana vadan'ny ministry ny filaminam-bahoaka sady filomboninahitry ny fikambanana fa anisan'ny fomba entina mampiroborobo ny fikambanana ny fanomezana tolotra fampiofanana isan-karazany ho an'ireo mpikambana. Eo ihany koa ny ahafahana manao fifanankalozana isa-baritra ary indrindra ny fifanampiana sy fanaovana asa soa izay asa fanaony ny fikambanana. Nitondra fisaorana ny faritra ny Toamasina ny ministry ny filaminam-bahoaka nandritra ny fandraisana ity Zakabe ity. Ny farana izy ny Zakabe faefatra natao teto amin'ny faritra Atsinanana izay niraisin'ireo faritra maro atao faritany Toamasina dia mamerina ny fisaorana androm-panetana sy reo nandray tato toy izany anareo atao amin'ny faritany Toamasina tamin'ny fandraisana satria lavorary ny fikarakarana. Nandritra ny fotoam-pamarana ny Zakabe no manambarana fa i Mahajanga indray no mandray ny andian'ny fahadimy Zakabe izay fanao ny Fivapova izay atao afaka 3 taona. Boeny Facebook izay andray atsika ny Mahajanga afaka 3 taona toy izao ka dia miraso sy fombiazana manareo tompo fa ho avy mavirika ny Fivapova sy ny fianakaviben'ny polisy pirenena amaly ny fanasana izay ho ataonareo. Makasitraka tompo. Tonga eto amin'ny fotoana ny voambolana isika izao. Androany dia ny voambolana hoe gaboraraka indray no voambolana fantarina ny dikany. Iray lasitra aminy hoe goragora. Ny hevitry ny voambolana hoe gaboraraka dia ento milaza zavatra votsavotsa na asa vita tsisy fitandremana
sy tsy firarahina na koa hoe totono sady sy voahevitra. Amin'ny teny frantsay ny andikana azy dia hoe irréfléchi na hoe maladroit. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra rehefa amin'ny teny malagasy. Atao anatin'ity fizateny manaraka ity, mila patsahivina amin'ireo mampiasa lalana indray. Ny lalàn'ny fifamoivoizana fa tsy kiaritra ho gaboraraka izy tato ato, ka matetika dia vokatry ny tsy fitandremana no mahatonga ny lozam-pifamoivoizana. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra atao anatin'ity fizateny manaraka ity, mila entitra mandrakariva ny ray aman-dreny sy ny mpanabe amin'ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora, fa raha tsy izany dia gaboraraka ny fitaizana azy ireo. Rehefa haintsika ary ny dikan'ny teny hoe gaboraraka dia azontsika ampiasaina amin'ny andavanandro izany rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mahafehy azy. TV Plus Madagasikara. Tonga eto amin'ny fotoana ny eo ara-mindray arsika izao. Markadery amin'ny Chandarana no vaolana sady tsy lany fotoana ary tsy misahirana ianao amin'ny kalitao tsara dia tsara sy amin'ny vidiny mirary. Dery, votre meilleure compagnie distribuée par Chandarana et compagnie. Sini Orange eo anilanao nolotra ho anao. Moteur action. Madame, atelier moto blessé. Moto blessé? Ah, farsa moto. Ay, vatra moto zay fa tsy moto blessé ny anarany ananay fa blessed moto. Teny anglais manko ny io, blessed. Blessed moto. Ah, blessed moto. Ah, zay koe blessé moto. Ah, blessed moto ka. Ay, tirer moto ka. Ah, ok. Itiry ako. Ay, maro be zany a. Isan-karazany misy mainty. Kelikely zany. Sy niana tonga dia lehibe. Tonga dia lehibe. Dia amin'ny tozao ohatsiny atao zao. Tirasiny ity zao a 14,5, 14 millions 5. Ity C3 ty. Ino ty? C3? C3, sy misy ty. Sy misy? C3 tonga dia ataovy amin'ity 20 tiako. Tonga atao dia tsy zany tsara matombo 20 a. Ty tsara matombo 20 ka. Tonga dia atao amin'ity ka. Mety amiko tiako. Sady mazaka anahy tsara ty a. Tonga dia hividy mihitsy zany raha misy. Tonga dia hividy. Ay, tena hividy mihitsy ka. Efa mitondra vola ako. Ay, efa mitondra vola ka. Tena mety. Tsara izy zany a. Ty zany zao lianiny ty. Ty zao ny accélérateurany ty. Tonga mafy izy tonga dia mihitsy zany matsy le mihitsy koa zao tsy tiako mihitsy matsy zao noho. Manana savananina ko jereko. Tsy mandeha mihitsy ka. Ty amin'ny à droite ty ny accélérateur. Ay, ty. Ary ino ty? Ty zany frein aloha sa ary ino? Ino zao frein aloha, ty frein arina. Raha misenga vidy ka. Mahay mitondra moto ka. Ay, tena efa mahay tsara manana permis no. Mbola tsy dia mahay fa mbola vao mianatra e. Mbola vao mianatra kely ay. Ay, mbola tsy manana permis ny vidy moto. Mbola tsy manana permis ka mila permis koa tony. Eko, mila permis ege mitondra moto e. Ay, dia mbola vidy permis koa zany. Mianatra mihitsy aloha ianao a, dia mahazo permis rehefa mahay, fa tsy hoe vidiana koa rô ny permis. Fa angamba tsy izy le ohatrany any amin'ny karana e. Tanao le bisikileta kely amin'ny karana. Le azazakely le azazakely dia misy le pneu ato aloha. Dia mba ino mba hitondrako anazy mody e. Raha misia inonao zany hoe dia ampome anao miresaka marina ke zany e. Tena serena na hividy ao dia mba hitondrako anazy mody aloha. Tsy mety zany raha misia rehefa mividy moto ianao dia farafaratsiny ianao mba mila hoe tena mba mahay moto ianao zay ianao vao hoe mividy moto. Eny e, afaka hoe tehirizinao ty dia mianatra fa na izany ara mba hoe olona mahay mitondra moto manana permis mahay code de la route tsara no mitondra ty mandeha mody makany aminareo any sady mbola veloma angety izy zao hoe mbola amboarina kely fotsiny reglena daholo moa zany fa tsy hoe veloma e manao réglage fotsiny sisa dia efa afaka entinao mody. Dia mbola maka permis zany dia mbola ampianarina. Ramsia, tena tokony hanana permis mihitsy ngenao. Ay, ito dia hiantsony zalany an-trano zany. Ilaina na mifehy lalàna mifehy fifamoivoizana vao mitondra kodiaran-droa, latokana ny aina, koa ilaina trano ny fitandremana. Coupé. Dans la boîte. Mikasika ny lalao Kinga Show izay arahanao eto amin'ny TV Plus Madagasikara nisongadina hoentin'ny fitaavana Dony ho antsika ho amin'ny ety androany hariva ity ny tena kosa mametraka ny veloma ho an'ny manaraka ny veloma ary tompoko.
eny ary tonga soa ato anatin'ny fotoanany songadina indray isika amin'izao faraparan'ny fampahalambavao izao ao anatin'ny fanomanana ny dingana farany ireo valo mianadahy hiatrika ny demi-finale Kinga Show 2025 avo ny lenta tamin'ity taona ity ho ireo mpikarakara dia ny I Project sy ny Kazy University ary izay eto amin'ny TV Plus Madagasikara nanapa-kevitra ny tondra ireto ankizy hiala sasatra araka izany ireo mpikarakara no ny fahitana fa tena mila izany fisitahana kely izany ireto ankizy manampahaizana ny Kinga Show 2024 ireto ny zoma 20 aogositra ho avy izao no ho tontosaina ao amin'ny Université Nankatso ny dingana famaranana amin'ny Kinga Show 2024 ka arantsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara ihany koa izany laza adina mety ho hita ao anatiny io dingana farany io ny momba ireo mpanohana ny fandaharana dia ny Madakana sy ny Canal Plus izany fa ihany koa ny mombamomba ity fitsidiana izay nataon'ireo mpifaninana Kinga Show teny amin'ny Avona Land ity Prod Plus. Nafinaritra ny tao amin'ny Avona Land ny nahita ireto ankizy Kinga demi-finale ireto ka nanapa-kevitra ny hanolotra tontolo andro mahafinaritra be ho an'izy Valy Mianadahy demi-finaliste sy ireo mpanarady azy ireo. Misy ny niaraka tamin'ny iray aman-dreny, misy koa niaraka tamin'ny iray tapo, dia nisy ihany koa ireo niaraka tamin'ny namany. Noho ny tonga ety amin'ny Avona Land Mercassine izay toerana fialamboly mahafinaritra be dia nanomboka avy hatrany ny fitsidiana ny insectarium za bibikely ny ankizy sy ny mpanaraka azy ireo. Niara ny roa nankany daholo ary hita fa efa nisy karazana fanamariana madinidinika teny amin'ny lalana. Mialohan'ny idirana moa no nanazava ny fandehan'ny fitsidiana i Madame Finaritra. Liana daholo na ny ankizy na ny olon-dehibe ary izay vao nalala daholo ny momba ny bibikely sasany. Misy mihitsy aza no laza sy tia hamono azy ireo intsony rehefa nahareny fomba fiainan'izy ireo sy ny antom-pisiny. Manana fanontaniana maro manitikitika koa moa ny ankizy na ny olon-dehibe ka voavaly tsara hatrany izany. Rehefa vita ny fitsidiana dia nisy ny quiz noman'ny Madame Finaritra ho an'izy Valy Mianadahy izay notontosaina tety ivelany. Tsy manana buzzer moa isika teto fa tehaka ny nampiasaina. Concentré mafery izy ireo namaly. Arakaraky ny isa azo eto moa no filaharany départ rehefa anao elakilalao manaraka tsy inona fa kartine. Eto amin'izay aza no raisina ilay laharana tamin'ny famalinan'ny quiz satria torsisty dia izay be point tamin'ny quiz no mandeha voalohany ary sokajy mifangaro. Misy voazay mihitsy no nanao kartine ka falery. Raikitra aza ny course ary hita fa mirifatra be mihitsy ireo ankizy lahy efa zatra manao ity sport mahery setra ity. Ny tonga voalohany U18 sy U14 moa dia ahazo loka tyrolienne indray avy eo dia Valsoa sy Anaïs izany. Tsy nanaiky anefa ny ambiny ka nidongy tamin'ny ray aman-dreny hoe mba hanao tyrolienne koa fa nanao daholo ihany ny farany. Rehefa nanao kartina zareo dia nisy ny mpandresy anankitelo voalohany faharoa fahatelo izay omeko an'ireto trophée mahafinaritra be reto zao ny soratra eo aminazy izay afaka ataonareo souvenir araka izy sy horakoraka kely aloha. Dia mirary sosady ireny kilonga kely ireny izay eto amin'ny TV Plus Madagasikara mifanatreto ihany koa ny fiarako amintsika amin'izao alina izao ary itony mazatra dia ny vaovao paritra no arantsika ao ny vaovao nasionaly rehefa alatsinainy tahaka izao. Veloma tompoko.